matitoko fa 12 fa 13 ka hatramin'ny fa 17 no vakitsika rehefa tonga tany amin'ny faritany kaisera Philippe Jesosy dia nanontany mpianana izy hoe lazay ny olona hoiza moa ny zanak'olona ary reo ny sasany dia milaza hoe Jaona mpanao batisa ary ny sasany dia milaza hoe Eli ary ny sasany Jeremia na ray amin'ireo mpaminany dia hoy Jesosy taminy fa ianareo kosa mba milaza ho izy namaly Simona Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona dia hoy ndray Jesosy taminy sambatra ianao ry Simona zanak' Jaona fa tsy nofo amandranina ny eo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra ary za koa milaza aminao fa ianao ny Petera ary eo ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fitoerany maty dia tsy haharesy azy zay zany le tantara haitsika io azontsika mahalianantsika indrindreto dia le hoe ianao ny Petera eo ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ahoana amin'izay zany ny anorenan'i Jesosy Kristy ny fiangonany dia hitantsika eto aloha tonga dia resahako eto na hita eo avy izy na tsy fa futur ty hahorika any aoriana any satria fatantsika fa nanorenan'i Jesosy Kristy fiangonana dia tamin'ny alalan'inona tamin'ny alalany nafatesany teo amin'ny hazo fijaliana sy tamin'ny nanomezany fanahy masina dia amin'io nefa izy mbola tsy mateo amin'ny hazo fijaliana dia tsy mbola nidina fanahy masina dia tsy mbola teo zany izy fa rehefa amin'izay zay vao ahoriny fiangonana dia jerentsika amin'izay ny nanorenan'i Jesosy Kristy an'io fiangonana io zavatra anankiray aloha zany dia Kristy nanorina ny fiangonana dia tian'ny Kristy ianao fa tsy tian'ny fiangonana tsy maninona fa Kristy nanorina ny fiangonana fa nylazainy hoe ambonin'ity vatolampy ity dia eo tsika mametraka fanontaniana hoe inona moa zany le vatolampy anorenan'ny Kristy fiangonana aiza moa zany ny anorenan'ny Kristy fiangonana iza le vatolampy i Petera ve le vatolampy satria eo teo izy tenenina hoe sambatra ianao ry Simona zanak' Jaona fa tsy nofo amandraniny no naneo an'izany fa niraiko avy any an-danitra dia ianao no Petera dia eo ambonin'ity vatolampy ity ny anorenako ny fiangonako Petera ve zany lay vatolampy anorenan'i Jesosy Kristy ny fiangonany dia tsy maintsy miankina amin'ny Petera sy ny mpandimby azy daholo ny fiangonana zay vao fiangonana sa Jesosy Kristy no vatolampy dia teneniko dia zao hoe ohatrohatr' zao zany le film fa tsy hitantsika hoe ianao ny Petera dia ombolin'ity vatolampy ity ny anorenako ny fiangonako zay ve ny zavatra ny teneniny sa ny fahatelo hoe le fanekempinoana nataon'ny Petera hoe ianao ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona zay ve le vatolampy orenan'ny fiangonana le fanekempinoan'ny Petera sa Jesosy Kristy sa i Petera dia jerentsika aloha zany ny Petera izay misy tena mametraka hoe Petera mifototra ka raha vao tsy manaraka ny dimbin'ny Petera dimbin'ny Piera moa ny filazany azy dia tsy izy zay dia mamaky fotsiny tsika fa ao ihany tsika mahita anazy za koa milaza aminao fa ianao ny Petera eo ambonin'ity vatolampy ity ny ahoriko ny fiangonako ary vavahadin'ny fitoerany maty dia tsy haharesy azy fa rehefa mamaky an'io amin'ny teny grika tsika dia hitantsika fa lay Petera dia Petros ilazany azy fa le vatolampy Petra any tsy mitovy ny dikan'ny Petros zany le Petera vatokely fa le Petra vatolampy be dia izy zany dia fahitantsika hoe tsy Petera zany le vatolampy be fa izy le vatokely ao anatin'le izy na raisitsika avetrany hoe i Petera le vatokely mpiambiny fa tsy le fototra izy ny tompony lakile fa tsy izy ny fototra akory zay zany dia fahafahatsika manatsoka an'izay dia rehefa vakitsika nytoyany dia maneho an'izay omeko anao fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambony tany dia fehezina any an-danitra ary na inona vahanao ety ambony tany dia vahana any an-danitra dia izy zany lay vatokely voalohany mandrafitra n'io vatolampy io fiangonana io renan'ny fiangonana io fa tsy izy akory lay vatolampy fa izy no mitanany fanalahidy ny ahitantsika koa hoe tsy Petera io satria faibla ihany Petera anja misy miteny le fahibilité an'ny Petera sy ny dimbiny dia le andin'ny faharoa amby roapolo vao vita le izy miteny Jesosy Kristy hoe ary zanak'olona ozy izy dia atolotra eo an-tanan'ny jetilisa dia ho vonony dia ho faty dia hitsangana maty amin'ny andro fahatelo dia ozy izy dia nitondra azy niataka kely Petera ka niteny azy mafy hoe sanatria aminao zany tompo tsy ho aminao mihitsy zany ianzay hoe tsy ho faty zany mihitsy ianao tompo tsy ho faty eo amin'ny azo fijaliana zany mihitsy ianao dia tonga dia ozy izy Jesosy Kristy tamin'ny Petera hoe
izy niodina ka nyteny tamin'ny Petera hoe makanesa tovoako anao ry Satana. Zay ve le lohan'ny fiangonana be tsy maintsy akinana nefa lazainy makanesa tovoako anao ry Satana, fandrika ho ahy ianao satria tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa izay an'olona. De hitantsika fa hibla ihany Petera teo tsy nofo amandrany teny taminy fa Andriamanitra hoe ianao Petera zanak'Andriamanitra velona, ianao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, fa vetivety eo izy de le Satana indray no mampiteny azy hoe tsy ho faty eo amin'ny hazo fijaliana zany ianao. De tsy norma zany Petera. Am'teny indray tsika hoe Jesosy Kristy de hita tokoa fa be de be ao anaty Baiboly no miteny any Jesosy Kristy ho vatolampy. Ohatra ray fotsiny raisitsika mba tsy halava be mifanazavana de ny Korintiana voalohany 10:4 hoe nisotro ny fisotroana ara-panahy ray ihany izy rehetra fa nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy rehetra ary Kristy zany vatolampy zany. De eto izy miteny hoe Kristy zany le vatolampy de eo ambony ianao ny Petera eo ambony vatolampy ty ny amin'ny renako ny fiangonako eo ambony Kristy ve le izy. Fa eto nefa ny zavatra hitantsika ny fototra de ny fanambarana ny Jesosy Kristy ny tena fototra eto. Tsy izy loatra fa lay filazana azy le fanekempinoana zany zay nataon'ny Petera ny tena tiany ambara ao anatin'io namaly Simona Petera hoe enao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, vo avy ny teny an'iny Petera de niteny Jesosy Kristy hoe sambatra ianao ry Simona zanak' Jona fa tsy nofo amandranina noho izany fa ny raiko avy any an-danitra. Avy amin'Andriamanitra mihitsy io le iorenan'ny fiangonana amin'ny alalan'io fanekempinoana izay manaiky Kristy ho zanak'Andriamanitra io ny iorenan'ny fiangonana. Misy koa hitantsika hoe lay teny lazainy de vatolampy. Ny Matthieu 7:7-20 de milaza koa hoe teny lazaina de vatolampy. Koa amin'izany nazovy mandre ny teniko ka mankatoa azy de hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy zay manorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Io le teny zany ny orenan'ny fiainan'ny olona io de vatolampy. Miazona azy io na avy ny rika sy ny tafiotra sy ny ranonorana de tsy mirava amin'ny fiainan'ny olona io satria miorina eo ambonin'ilay tenin'ny Kristy, miorina eo ambonin'ny vatolampy. Ka misy fotoana zany le teny koa ilazana vatolampy. Neto zany ny valitentsika de zao hoe le fanekempinoan'ny Petera ny orenan'ny fiangonana. Any hoe ny olona zay tafiditra ao anaty fiangonana de olona le nomen'Andriamanitra afaka manaiky hoe Kristy no zanak'Andriamanitra velona. Tsy voatery zay frazy zay fa rehefa manaiky an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy azy le olona de zay izy no tafiditra ao anaty fiangonana izany. De Petera le vato voalohany ao anatin'io, izy le vato kely voalohany tafiditra tao satria izy no niteny an'izay voalohany teto. De Petera zany no vato voalohany eo amin'le trano zay aorin'i Jesosy Kristy le fiangonana zay aorin'i Jesosy Kristy de Petera ny voalohany tao. Fa tsy vitan'izy ny voalohany fa izy koa ny tompon'ny lakile de izy koa no anokatra varavarana voalohany ho an'ny karazan'olona rehetra. De le toy an'le nresantsika teo zany hoe tamin'ny voalohany ny Israely ihany, fa rehefa avy eo tsy nakatoa le fanekena ny Israely de sisa davela amin'ny Israely de rehefa amin'ny fiangonana no ampidirin'Andriamanitra amin'izay ny jetilisa de Petera nanokatra andreo satria ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 de Petera no nitory-teny na tonga ny jiosy nandray ny fanamasina nino an' Jesosy Kristy de tafiditra ao fiangonana. Asan'ny apôstôly 2. Any asan'ny apôstôly 2 de i Filipo no nitory tamin'reto Samaritana reto fa tsy nandray fanamasina reo raha tsy tonga tamin'ny Petera sy Jona de nametra tanana tamin'reto Samaritana reto Petera. Ny Samaritana dia métis jiosy sy jetilisa. Ary amin'ny asan'ny apôstôly 2 ny tantaran'ny Cornelio dia i Petera ihany koa no nitory voalohany tamin'ny Cornelio na tonga ny Cornelio nino sy nandray ny fanamasina ary tafiditra ho isan'ny fiangonana. Zay zany le asan'ny Petera ao anatin'ity. De ny asan'i Jesosy Kristy zany le maty anangona an'io fiangonana io sy nanome ny fanamasina ampisy an'io fiangonana io. Zay ny asan'i Jesosy Kristy. Fa ny asantsika hidirantsika ao de manao tahaka ny Petera, mila manao an'le fanekempinoana hoe mino ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona na mino an' Jesosy Kristy fa maty noho ny fahotako teo amin'ny hazo fijaliana izy. Zay ny hidirantsika ho isan'ny membre ny
fiangonana. Io zany ny olona manaiky an Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra velona zany a, izay ny tafiditra ao anatin'ny antsona hoe fiangonana. Zay ny atao hoe membre fiangonana. Ny olona zay manaiky an Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra velona ny tafiditra anaty fiangonana. Dia zay ny lazain'ny Korintiana voalohany 12:12 sy 13 efa mivakitsika teo fa iverenantsika ihany hoe tahaka ny tena ray ihany kanefa maro momba ny tena reo rehetra momba ny tena reo na maro aza dia tena ray ihany dia tahaka izany koa Kristy. Lasa tafaray amin'ny Kristy ireo olona ireo satria mino azy. Fa fanahy ray ihany nanao batisantsika rehetra ho tena ray na jiosy na grika na andevy na olona afaka ary sika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray ihany. Dia io izy le nandray ny fanahy masina. Olona manaiky an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona dia nandray fanahy masina satria le fanahy ihany no mampiteny. Tamin'ny manambaly sy fakomaly dia izay mihitsy hoe raha tsy misy olona afaka anaiky fa Jesosy no tompo raha tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy afaka anao ny fanekeny-pinoana izy raha tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Zay no natonga Jesosy Kristy niteny amin'ny Petera hoe tsy nofo aman-drano lazanao an'izany fa Andriamanitra mihitsiny. Efesiana 1:17 koa le milaza hoe nandray ny fanahy masina ny olona tafiditra ao anaty fiangonana. Ao aminy koa ianareo amin'ny Kristy zany. Rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara izay mamonjy ianareo mandre filazantsara aloha. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino dia mino dia nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana io dia mandray fanahy masina dia tafiditra ho isan'ny fiangonana raha vao mandray ny fanahy masina. Tafiditra ho isan'ny tenan'ny Kristy rehefa vita batisa amin'ny fanahy masina. Dia jerentsika ny realite an'izay tamin'ny fiangonana voalohany indrindra. Ahoana ny fisehoany izay fidirany reto tao anatin'ny fiangonana izay ka napisy ny fiangonana voalohany ilay naoriny Jesosy Kristy. Amin'ny asan'ny apôstôly 2:1-5 efa maty Jesosy Kristy, efa nitsangana tamin'ny maty, zany hoe efa maty ho an'ny olona izy amonjen'ireo amin'ny fahotany, fa maty ho an'ny olona koa izy anangana fiangonana. Dia efa nitsangana tamin'ny maty zany izy amin'ny 5 dia izao no lazainy hoe fa i Jaona dia nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Ilatsaka aminareo fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy 10 andro exactement ao arinan'io tenenany azy io, 10 andro aorinan'io. Efa mamaky tsara ny asan'ny apôstôlitsika. Dia toko faharoa amin'izay 9:30 sy 7:30 hitantsika le latsaka nisy rivotra be deabe dia ny rivotra mifofofo dia le lela maro mipetraka teo amin'ny apôstôly dia nahazo an'izay izy. Fa le tsanganan'le fiangonana voalohany mihitsy ny resantsika. Toko faharoa 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Koa aoka fantatry ny taranak'Israely rehetra tokoa fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra tompo sy Kristy. Zay zany aloha fahotany reto olona reto nanomby an Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Raha nandre zany ny olona dia voatsindro natao am-pony. Zay le hoe tsy nofo aman-drà mampiteny anao an'izany fa asan'ny fanahy masina zany. Voatsindro natao am-pony ka niteny tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe rahalahy inona ny ataonay. Dia ho Petera taminy mibeba dia aoka saoby ny atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zay zany le dingana anankitelo le hoe manaiky an Jesosy Kristy hidirana ho isan'ny membre ny fiangonana. Mibebaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mandray ny fanahy masina tafiditra ho isan'ny fiangonana. Ery ambony ery zany amin'le fandraisana amin'ny fanahy masina sy fidirana eo amin'ny fiangonana 17 sy 18 dia izao no tenen'ny Petera. Le laza ny olona zany rehefa niteny amin'ny fiteny samihafa ireo hoe mamo reto. Dia ozy izy Petera tsy mamo zay fa vao amin'ny 7 zao. Fa zao no lazay ny tenin'Andriamanitra ozy izy amin'ny andro farany ho Andriamanitra no andro tsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany, ny zatovinareo dia ahita fahitana, lanitrareo dia anonofo ary ny mpanompoka nalàna vavy dia androtsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka aminany. Io zany rehefa mahazo ny fanahy zany reo olona reo dia ho lasa isan'ny fiangonana, membre ny fiangonana reto olona reto. Dia eto zany le membre fiangonana raha io dia le olona rehetra izay mahazo ny fanahy masina. Izy nefa ny mahazo ny fanahy masina tsisy fanavahana saiko satria ozy izy hoe nalàna vavy
na zanakareo lahy na zanakareo vavy a dia samy azo fanamasina daholo. Tsisy fanavahana sexe zany a ny fiangonana. Faharoa, tsy misy fanavahana taona na zanaka na zatovy na lahantitra dia samy andray fanamasina daholo, dia samy mitafiditra ho isan'ny membre ny fiangonana daholo. Tsisy fanavahana taona, zany ny atao hoe fiangonana. Ary tsisy fanavahana saranga, zany hoe na ianareo olona afaka na le mpanompo andevo ny dikan'ity na lahy na vavy, tsisy fanavahana sexe taona saranga. Zay ny fiangonana zay. Hita ao anaty fiangonana daholo ny karazan'olona rehetra, fa izay rehetra mandray fanamasina dia tafiditra ao membre ny fiangonana avokoa io, zay manana ny fanahy no mpikambana amin'ny fiangonana. Zay zany izy tany am-boalohany, zay ny tena izy, ny olona manana ny fanamasina. Dia toy izy antsika ihany le izy avy eo hoe rehefa izay asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fasivy amin'ny telopolo ka hatrao faraka amin'ny telopolo, satria ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsy ny tompo Andriamantsika anantona azy io. Dia milaza koa izy zany ankoatran'le sexe sy taona saranga fa na ny rehetra lavitra koa, tsy jiosy ihany zany fa na ny lavitra koa ara, zany hoe ninina fireneny dia tafiditra ho isan'ny fiangonana daholo izy rehefa atsoy ny tompo anatona azy. Jereo fa asan'Andriamanitra no mampiditra ny olona ao anaty fiangonana. Izy no maty eo amin'ny azo fijaliana, izy no nanome ny fanahy, izy no mampiteny an'ilay olona hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, izy no mampaiky ny olona amin'ny fahotana. Ary nanamafy zany izy sady nananatra azy ireo tamin'ny teny maro hafa koa hoe aoka vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo. Dia natao hoe fiangonana koa zany dia olona miala amin'ilay taranaka maditra, nantsoina hiala amin'ilay taranaka maditra. Dia natao batisy ireo zay nandray tsara ny teniny ka tokony ho 3 arivo ireo olona vao nanampoisany tamin'izany andro zany. Zay nitsangana amin'ny fiangonana voalohany, nisy ny batisa. Fa ny olona efa nandray tsara ny tenin'Andriamanitra ihany no natao batisy dia nanampoisany tamin'izany andro zany 3 arivo. Zay ny fiangonana voalohany nitsangana zany. Ny prinsipa ny tsoahantsika eto hoe ny fiangonana zany ankoatran'ny hoe tsy manavaka sexe taona saranga dia tsy manavaka fiaviana koa izy. Fa na avaiza ianao na avaiza firenenao dia rehefa manana ny fanamasina ianao dia mpikambana amin'ny fiangonana ianao zay. Fa tsy hoe zay jiosy dia zay milay kokoa. Sisa, raha sisa ianao dia dia mifalia zany raha teo sisa. Dia faharoa, ny batisa koa ny fidirana fiangonana. Mila batisa foana. Le Korintiana voaloha toko 12 andiny 17 teo hoe nareo rehetra dia efa natao batisa amin'ny fanahy ho tena iray. Le batisa amin'ny fanamasina io matena iray, le mandray fanamasina zany le batisa eto. Fa na inona dia batisa foana ny fidirana fiangonana. Io tahaka an'le famorana tany amin'ny testamenta taloha hoe tany amin'ny testamenta taloha nidirana ho vahoakan'Andriamanitra dia tsy maintsy foraina. Fa ty amin'ny testamenta vaovao indray nidirana fiangonana dia tsy maintsy atao batisa. Ndray mandeha ihany io ny atao. Dia Andriamanitra no manampy nisa. Tokony 3 arivo izy nisa zay nanampy ho anaty asan'Andriamanitra zany mampiditra olona ao fiangonana fa tsy asan'ny olona. Dia tia le hoe natsona hiala amin'ny taranaka maditra ihany koa ny fiangonana. Le teo ihany ny niverenantsika le 39-41 teo. Ary farany dia mila mandray tsara ny teny aloha. Dia rehefa mandray tsara ny teny dia mino ny Jesosy Kristy dia manambaran'izay ampabe maso dia izay ianao no tafiditra membre ny fiangonana. Zay zany ny atao hoe membre ny fiangonana. Zany ve membre ny fiangonantsika? Tena zany ve ny ao amin'ny fiangonantsika? Dia eto tsika mila manavaka kely ihany aloha na izay ary satria transition le asan'ny apôstôly toko faharoa teo transition. Fa misy ny atao hoe fiangonana dia misy ny atao hoe fiangonana. Any hoe misy ny antsoina hoe fiangonana hita maso, antsoina hoe église locale, dia misy ny fiangonana tsy hita maso no antsoina hoe église universelle. Misy karazany roa zany ny fiangonana dia misy ny fiangonana tsy hita maso. Le fiangonana tsy hita maso io no antsointsika hoe église universelle. Maninona izy ny tsy hita maso? Satria io fiangonana io le antsoina hoe tazomiko le teny frantsay nakanazy hoe c'est l'église telle que Dieu la voit. Andriamanitra ihany mahita an'io fiangonana io. Andriamanitra ihany mahafantatra an'io fiangonana io. Membre amin'io fiangonana io dia mino an Jesosy Kristy nandray ny teny, manana ny fanahy masina, vita batisa amin'ny fanahy masina. Zay le olona ao anatin'io. Io fiangonana église universelle io. Timoty faharoa toko faharoa andiny 7:20
dia zao lazainy hoe kanefa nyfanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara amin'izao tombo-kase izao. Inona le fanekena mafy nataon'Andriamanitra tsy azozogozolona mihitsy, ny tompo mahalala ny azy. Zay. Andriamanitra ihany zany mahalala, zay mba tonga anazy tsy hita maso. Andriamanitra ihany mahalala hoe iza ny tena anazy sy tsy anazy. Fa ny olona revitra afaka miteny hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona nefany a mety tsy mino akory izy, tsy miraikitra ny lelany raha miteny izany izy. Fa Andriamanitra mahalala hoe izy miteny io ve anazy sa tsy anazy. Misy koa tsy samy teny mihitsy, fa Andriamanitra mahalala hoe anazy sa tsy anazy. Fa zao fotsiny teneny faharoa, aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy, dia zay mba mody ohatran'ny afantarantsika hoe ihany kosa angamba mba pino ka, ohatra mba tsy dia manao ratsy be loatra le ry, dia pino ngamy sady izy efa miteny ihany hoe Jesosy zanak'Andriamanitra. Zay ny afantarantsika azy, fa ny tena izy a Andriamanitra ihany no mahalala hoe iza no mpikambanao amin'ity fiangonana Eglizy universelle ity. Zay le tsy hita maso azy. Hebreo 12:17 efa mivakitsika teo hoe amin'ny fiaonam-pisifaliana sy ny fiangonan'ny lamatoa voasoratra any an-danitra. Io Andriamanitra ihany mahalala hoe izy avy voasoratra any an-danitra. Fa ianao koa mahalala fanan'Andriamanitra ao anatinao no milaza hoe zanak'Andriamanitra ianao sa tsy zanany. Dia na izesta nilaza ohatra n'inona ary ianao dia ianao mahalala hoe izy ianao sa tsy izy. Fa ianao sy Andriamanitra ihany no mahalala. Fa ny hafa mamatapatatra hoe mety ho izy io angambany tsy izy, fa misy surprise be rehefa tonga any an-danitra. Ary ihany natao tsy aty, mba nanatrika gasy be ihany. Fiaonam-pifaliana amin'ny fiangonana lamatoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra ary fanahin'ny olona marina zay efa natao tantera. Zay le membre an'ilay Église universelle, le fanahinao mihitsy efa natao tanteraka tao amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Zany hoe ny mpikambanao amin'io Église universelle io zany dia ny olona avy amin'ny firenena rehetra, avy amin'ny foko, ary ny olona samy hafa fiteny rehetra ninina fiaviany. Tsy jiosy ihany, jiosy ao sisa, fa ny olona avy amin'ny firenena rehetra amin'ny foko ary ny olona samy hafa fiteny rehetrarehetra. Ny Apokalipsy 7:7 rehefa ny an-danitra tsika dia zay no olazainy hoe rehefa afaka zany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambisaina avy tamin'ny firenena rehetra. Misy daholo ny firenena rehetra, misy mpikambana ao amin'io Église universelle io daholo. Olona betsaka tsy tambisaina avy amin'ny firenena rehetra, ny foko pirenena rehetra. Any hoe misy firenena zany fa ny foko rehetra ao anatiny. Ny samy hafa fiteny rehetra tafiditra ao daholo. Mitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry izy ireo, ny akanjo fotsy lava sady ny tanana sambatro fita eny an-tanana. Io zany mandrava hoe ny heveranao hoe malagasy ihany le Israely. Tsy malagasy fa olona avy amin'ny firenena rehetra, foko pirenena rehetra, samy hafa fiteny rehetra. Zay ny fiangonana. Dia io mandrafitra ny fiangonana io dia ny mpino nanomboka tamin'ny Pentecote farafahakeliny manontany aloha moa zany zay manana fanahy masina rehetra. Fa nianatra momba ny fandraisana fanahy masina tsika dia nahita fa tany amin'ny testamenta taloha koa efa nisy mpino. Fa farafahakeliny nanomboka tamin'ny Pentecote ka hatramin'ny mandra-piveriny Jesosy Kristy dia ireo mpino rehetrarehetra ireo mandrafitra ny fiangonana io. Zay mahatonga anazy tsy hita maso. Zany hoe misy le efa maty ary misy mbola tsy teraka, fa efa membre ny fiangonana io. Satria mino an' Jesosy Kristy ireo, hino an' Jesosy Kristy ireo. Zay ny membre an'io fiangonana io. Reo le vita batisa amin'ny fanahy masina rehetra, nandray nino an' Jesosy nandray ny fanahy masina rehetra. Zay ny mpikambanao. Tsisy mahalala, Andriamanitra ihany mahafantatra anazy. Dia io mipetraka foana le Korintianina 1:2-7 hoe ny batisa foana ny fidirana ho isan'ny fiangonana, isan'ny tenan'ny Kristy. Dia raha ohatra zany ka Église universelle dia batisa amin'ny fanahy masina ny fidirana ho isan'ny Église universelle. Dia rehefa avy eo tsika hiditra amin'ilay tsy universelle io, Korintianina 1:2-7 itsika rehetra ozy izy dia efa samy natao batisa tao amin'ny fanahy masina avokoa mba ho tafiditra ho isan'ny tenan'ny Kristy. Rehefa fanahy ray ihany nanaovana batisa atsika. Fa misy koa ny fiangonana hita maso. Dia eto amin'izay le mpino be zany sy any amin'izay le tsy ilaina intsony fa nenay zay efa ary amin'ilay Église universelle. Misy koa ny fiangonana hita maso, antsoina hoe Église locale. Hita maso, hitantsika maso ireny zany. Io
dia endriky ny fiangonana tsy hita maso. Zany hoe ny antony nanaovana an'io dia mba hanehoana ivelany le zavatra iainanao anatiny mila aseho anao ity ivelany. Ary zay foana ny fiainana kristianina, ny ao anatinao mila aseho anao ity ivelany fa tsy hoe ao anatiny fotsiny. Fa raha tsy samy maneo an'io ianao izy dia homenatra anao koa ny zanak'olona rehefa tonga le ndray andro any. Ity ndray zany ny définition ny église locale dia hoe l'église telle que les chrétiens sur terre la voient. Ny fahitan'ny kristianina azy, tsy tena ny fahitan'izao tontolo izao azy loatra fa ny fahitan'ny kristianina azy, ny fiheveran'ny kristianina azy hoe reto le membre ny fiangonana, reto le fiangonana. Zay no fiangonana hita maso zany. Dia mitovy amin'ilay teo ihany, ny olona manaiky an'i Jesosy Kristy no mandrafitra azy. Any mihitsy ny olona antsika amin'ny fiangonantsika amin'izao fotoana izao. Satria raha vao kely ny isan'ny mpikambana dia kely ny karaman'ny pastera, dia tsy maintsy ampidirina daholo izao karazan'olona rehetra izao. Tena ndao tsika hijery fiangonantsika manahoana mpikambanao fiangonantsika. Tena olona manaiky an'i Jesosy Kristy ve? Ary olona maneho an'izany amin'ny fiainany ve? Hoe tena pino izy. Fa zany atao hoe fiangonana lokala ny resantsika. Fa na izany raha tsy tanteraka izy ireo fa jery fiangonana lokala tsika tao Korinto misy an'ilay olona manambady vadin-drainy, tany Galaty misy an'ilay olona miverina amin'ny lalàna, tany misy karazany be dia be ny jiosy tany Roma mizesta hoe zay ino izy jetilisa miady amin'ny jiosy, tsy tanteraka ireo olona ireo na izany ary misy koa nanaiky an'i Jesosy Kristy izy fa tsy tanteraka, mbola manondrana. Fa misy koa tena milaza ho manaiky izy nefa tsy manaiky akory. Misy an'izany daholo kosa indray aloha fiangonana rehetra zany dia misy an'izany foana. Misy milaza ho pino nefa tsy pino ka tsy fantatrao ilay izy, fa rehefa miteny izy aloha pino dia efa mba hikenao zay. Fa ao moins zany mandrafitra ny fiangonana tokony pino ny betsaka ao. Fiangonana, fiarahan'ny-pino no atao hoe fiangonana, fiarahan'ny-pino. Fa tsy fiarahan'ny olona rehetra, raha tsy zany lasa religion le izy. Dia ity zao Matthieu 4:20 ny teny hoe fiangonana voalohany Jesosy Kristy, dia Matthieu 5:20 ny teny hoe fiangonana faharoa izy. Reo ihany ny teny hoe fiangonana ao amin'ny filazantsara, satria mbola tsisy fiangonana ao amin'ny filazantsara. Matthieu 5:20 dia miresaka kokoa an'ilay église universelle izy. Eo ambonin'ity vatolampy ity ny anorenako ny fiangonako. Fa ny Matthieu 5:20 indray ho an'ilay miseho tsy mila fiangonana lokala, dia miresaka fiangonana lokala Jesosy Kristy hoe raha manota ny rahalanao dia mandehana anaro izy, dia rehefa mitokana anareo lalana, raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalanao. Ary raha tsy miaino an'ireo izy le vavolombelona roa na telo dia ambarao amin'ny fiangonana. Hitanao hita maso izy zany fiangonana io, fiarahan'ny-pino, dia tokony teneny eo amin'ny pino rehetra io olona izay manota io. Teneny ny fiangonana. Ary raha tsy mety mihaino fiangonana koa izy dia aoka ataonao tahaka ny jetilisa sy ny mpamoretra any ivelany. Zay le excommunié. Dia iny le tsy zakan'ny olona amin'izao fotoana izao mihitsy hoe mba olona efa tonga am-piangonana ve izy mba handre-terin'Andriamanitra dia roana hivoaka indray. Eny tompoko, io no miteny izany. Satria fiangonana dia fiombonan'ny mpino. Ka raha ohatra fiainan'ilay olona tsy maneho ny mampino azy, dia verena nitoriana ny filazantsara tahaka ny jetilisa sy ny mpamoretra izy. Verena natao an'izay izy, fa le atao hoe fiangonana mihitsy tsy azontsika. Le atao hoe fiangonana fa hiverenantsika zay rehefa avy eo. Korintiana 1:2-2 ohatrany ahoana ny église locale. L'église locale dia ohatr'izao ny filazan'ny Paoly azy. Paoly ozy izy mamanga ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto. Tanareo, tsy fiangonana Korinto fa fiangonan'ny Korinto, fa fiangonan'Andriamanitra, n'Andriamanitra io fiangonana io aloha. Fa ny misy azy fotsiny dia any Korinto. Zay ny filazan'ny Paoly azy. No hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voantso sady masina reo mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra. Iny hoe mampiseho hoe tsy ho an'ny Korintiana ihany fa mety ho antsika malagasy koa ny io Korintiana voalohany io. Na ny fomba ilazany azy faharoa koa amin'ny Tesaloniana 1:2. Paoly sy Silasy ary Timoty mamanga fiangonan'ny Tesaloniana izay ao amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo. Fiangonan'ny Tesaloniana dia hitantsika fa isaky ny toerana zany
no misy an'io fa tsy toerana fotsiny ara fa raha ny filemona indray andiny voalohany sy faharoa satria ny filemona tsy isy afa-tsy toko ray ihany paoly fatotra nohony amin'ny kristy jesosy timoty rahalahy mamangy ny filemona lay mahalalanay sy mpiaramiasa aminay mamangy ny apia anabavinay ary koa arkipo miara-mila anao matsika ary ny fiangonana ao an-tranonao ao an-tranony zany misy mpiny miangona miaraka afa miparitaka dia miangona misy mpiny miangona ao an-tranony a dia fiangonana zany ny antsonan'io mpiny miangonao io a dia zay mahatonga an'le izy hoe fiangonana hita maso ty fiangonana ity ozy izy te Thomas et Louis everiko fa io mamitila tsara ny famaritana ny atao hoe fiangonana antoerana ny fiangonana Jesosy Kristy ozy izy tsy le eto Madagasikara akory fa le tena izy ny fiangonana Jesosy Kristy dia fikambanany mpino tafasaraka amin'izao tontolo izao no mitenin'Andriamanitra ekkaleo tafasaraka amin'izao tontolo izao no mitenin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra io le fandresantsika teo olona manana ny fanahin'Andriamanitra tafaray amin'ny tompo sy amin'izy samy izy manana fandraisana amin'Andriamanitra mena fandraisana amin'ny mpino hafa no ny batisa tamin'ny faneken'ny finoany sy ny fahotany io zany le fidirana membre isan'le fiangonana lokal dia everiko fa io tena mamintana tsara ny atao hoe église lokal fiangonana Jesosy Kristy dia fikambanany mpino tafasaraka amin'izao tontolo izao no ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra tafaray amin'ny tompo sy amin'izy samy izy no ny batisa tamin'ny faneken'ny finoany sy ny fahotany rehefa mino an Jesosy Kristy zany ianao a dia mandray ny fanahy masina manana fanahy masina andresahana eto foana zany a dia mpikambanao amin'ny fiangonana tsy hita maso ianao zay aloha voalohany indrindra tonga ianao dia tafiditra mpikambanao amin'ny fiangonana tsy hita maso dia lasa tena iray amin'ny mpino rehetra tonga dia tafiditra amin'le tena amin'ny mpino rehetra ianao zany mety tanana ianao tongotra ianao ve sa hoy ianao sa vavony ianao sa tsinay ianao tsy fantatro a dia samy manana n'izy fa tafiditra ao anatiny ianao ary na inona fiangonana dia tafiditra ao anatin'io fiangonana tsy hita maso io foana izy na inona fiangonana enina tsy manana fiangonana ihany koa ary izy io na dia tsy manam-piangonana izy dia efa ao anatin'io fiangonana tsy hita maso izy zay dia natsona ity ny rahalahinao ianao natsona ity ny rahalahinao ianao fa any ny olantsika raha vao tsy mitovy amiko tsy mitovy fiangonana amiko tsy mitovy fikambanana amiko dia fahavaliko zay dia hopaiko ataoko hoe secte satria tsy mitovy amiko fa ny anarana teto ny atao hoe secte dia afaka mijery any nareo tsisy anaram-piangonana mihitsy ao fa le fomba ahafantarana azy fotsiny tena mijerenao natsona ity ny rahalahinao zay mpino tahaka anao ianao na dia tsy mitovy fiangonana sy tsy manam-piangonana ary izy zay ny lazay nyjona voalohany toko faefatra andiny faharoapolo sy faraka amin'ny roapolo dia mitohy amin'ny toko fadimy andiny voalohany toko faefatra 20-21 dia 5-1 tonga dia mitohy ireo raha misy milaza hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahy satria io zanak'Andriamanitra na tsy mitovy aminao ary dia mpandainga izy fa izay tsy tia ny rahalahiny zay hitany ataony ahoana ny fitian'Andriamanitra zay tsy hitany any mantsy le tadizesy tamin'le hoe église universelle le tsy hita maso fa misy hita maso io aloha tsy maintsy tiavinao dia ianao vao afaka amin'ny tian'Andriamanitra tsy hitany izao ny didy azontsika tamin'izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa toko fadimy andiny voalohany izay rehetra mino fa Jesosy Kristy nateraka Andriamanitra dia nateraka Andriamanitra ary zay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa fa ny olana io zany ny olan'lay mpino be manam-pahaizana be ao anaty église universelle tsy mety miditra église locale dia tsy tia le olona ao anaty église locale lisany tsy milay ohatranay lisany tsy mila ny lisany zay ny olana dia ny tenin'Andriamanitra miteny hoe nao raha mpikambana amin'ny fiangonana hita maso ianao a dia natsona ity ny rahalahinao foana satria raha mino ianao fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ianao dia raha ohatra ianao ka tia an'Andriamanitra niteraka dia tsy maintsy tia zay naterany koa ianao tsy maintsy tia zay naterany koa ianao dia inona ny antony tsy hidiranao anaty église locale amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka tia an'iny ianao fa ianao miseho mirehare dia tsy mety hiditra amin'iny satria ozy ianao tsy milay le église locale dia marina zany fa be dia be ny fiangonana eto Madagasikara lasaka alerzika ana fiangonana tsy
misy fiangonana mitsangana dia alergika be tsika satria be loatra le izy dia samy hafa be mifanaony a samy hafa be mifampianarany a fa etsika mila mijery hoe tena inona le zava-dehibe mila jerena amin'ireny ahitana hoe tena fiangonana ve izy dia fanresahantsika teo le atao hoe fiangonana sy ny mpikambanao aminy zay dia fa nidresantsika koa ny fijerenany hoe inona le diso laza fiangonana izy fa diso mihitsy a ny fampianarany reny le atao hoe secte ozy izy satria ho antsika tsisy fiangonana tanteraka zany na tanteraka ary io fa vao miditra ao ianao dia lasa tsy tanteraka io satria ianao tsy tanteraka miditra atao anatin'le fiangonana dia tsisy fiangonana tanteraka zany mihitsy atao amboniny tany fa misy olana kely daholo ny fiangonana rehetrarehetra fa ianao natsoina hiditra ao satria naoriny Jesosy Kristy io fiangonana io dia zao zany ny anaovantsika azy eo anatrehan'ny fiangonana be dia be eto amboniny tany eto Madagasikara dia zao foana mila jerentsika pour les questions essentielles momba ny tenin'Andriamanitra momba ny Jesosy Kristy dia mila unité tsika mila manana firaisantsika amin'ilay tena izy hoe mino an Jesosy ve io manaiky ny baiboly io tenin'Andriamanitra ve io fiangonana io a dia mila mikambana amintsika satria tsy maintsy ikambana amin'io tsika rehefa any an-danitra satria ao anatin'le église universelle mais pour celles qui sont secondaires ny velambelany ray hoe ny sasany manasa loha ny sasany mandro sasany ankizy sasany olon-dehibe sy ninona liberté aleo izy anao ny ataony fa tsy mahavonjy zany tsy zany ny mahavonjy dia zany ny edivany tsy any ary pour tous charité ila fitiavantsika satria novonjeny Jesosy Kristy io no Jesosy Kristy mateo amin'ny azo fijaliana no nampisy ny fiangonana noho izany mila tiavintsika ireo satria tian'Andriamanitra tsika fa mila mahay manavaka ny essentiel sy secondaire tsika tsy ny fomba no andeha hidivana hoe fomba samy hafa satria na mijery zany mijery telo menada zay fa rehefa niarany tezainy zay fa rehefa mankany amin'ny tranony anankiray ianao dia tsy mitovy amin'ny fanaonay any tranonay le any aminy mankany amin'ny anankiray ianao tsy mitovy amin'le ataony ray satria samy manana ny azy dia ohatr'izay koa ny fiangonana samy manana ny azy raha mbola secondaire izy dia meo fahafahana izy ianao an'izany fa aza tsaraina amin'izany fa tiany zava-dehibe Jesosy Kristy Andriamanitra sady olombelona maty eo amin'ny azo fijaliana no fahotantsika ary maty anangona antsika ho tena iray dia ny tenin'Andriamanitra baiboly ve tenin'Andriamanitra ho azy satsia dao amin'izay ritsika hitra inona ny antony hidirana fiangonana lasa amin'izay tsika rehefa hitantsika izay maninona ny mila manana fiangonana lokala mpino dia misy antony anakenina ny hitako tiako atao fito le izy fa tsy mahita ntsony a enina ihany ny voalohany a satria Jesosy Kristy mihitsy ny nanorona ny fiangonana tompoko a satria Jesosy Kristy mihitsy ny nanorona fiangonana dia mila miditra fiangonana tsika raha milaza fa tian'io Jesosy Kristy io tsy le miditra amin'le fiangonana tsy hita maso ihany a fa le tena ao an-tsain'i Jesosy Kristy mihitsiny a dia le fiangonana toerana l'église locale zay mihitsy le mila hidirantsika Matteo 18:17 io hoe raha tsy mety miaino an'ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy dia ataonao tahaka ny jetilisa sy mpamory eto io misy fiangonana azo teneny iresahana dia misy fiangonana mila enona mila an'izany tsika mila an'izany ny anangona ny mpino nahafatesany ny angony fiangonana zay ny nahafatesan'i Jesosy Kristy anangona ny mpino Titus 2:5-7 efa mivakitsika teo fa verenantsika ihany vakiko amin'ny DM Jesosy Kristy dia nanolo tena ho antsika mba hanavitra atsika ho afaka amin'ny ratsy rehetra atonga atsika voavoaka voadio natao azy ho azy tokoa ary azoto anaty tosasa tsara zay ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny azo fijaliana dia ozy izy ianao hoe tsy ilainy zany fiangonana zany normal Hébreu 10:5-20 zao ny lazainy aza mahafoy ny fiarahantsika miangona mitambatra ho amin'ny tambatra miaraka ny dikan'le hoe miangona tahaka amin'ny fanao sasany fa mifananara kosa maika satria hitanareo efa tombotra ny efa tombotra io mbola iandrindray ianao amin'izao aho vao iangona amin'izao aho vao iangona tonga tampoka ny tompo adininy ianao rehefa any tiana ve ianao za tena tianao mihitsy Jesosy ary tia ny rahalahiko ve ianao tia ny rahalahinao ve ianao ary zalahy tsy milay fa zay ihany no milay
dia fakahitnareo rehefa izay nataonao aza mafoy ny fiarahantsika miangona fiarahantsika miangona ina fitenitsika am'izao fotoana izao vavaka tsy vavaka tamin'ny lahady azafady tompoko zany tsy makany am-piangonana raha mivavaka foana mivavaka foana fa tsy any am-piangonana vao mivavaka dia ho resantsika izy rehefa avy eo jereo ny Korintiana voalohany 11:17-20 fa avery foana fa miangona ny resahan'ny baiboly fa tsy mivavaka satria miaraka ny mpino miaraka amin'ny toerana ray ny fiangonana am'izao didy ataoko aminareo zao dia tsy mankasitraka anareo atsy akory satria tsy miangona iatsara ianareo fa iaratsy ny antony angonana zany dia tonga antsika ietsara zany ny antony angonana ietsara fa misy miangona tsy ietsara fa ieratsy dia any koa mila jerenao sao dia miangona mieratsy fotsiny ary aty jereo tsara fa voalohany indrindra rehefa miangona ao am-piangonana ianareo hitanareo avery foana miangona fa tsy mivavaka ozy izy araka fitenitsika hoe mivavaka rehefa miangona ao am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy ino koa an'izany 9:20 ka rehefa miangona ianareo miangona tambatra fiangonana dia tsy fihinanana fanasan'ny tompo akory nataonareo satria miangona tokony manao fanasan'ny tompo ny atao any fa zany a tsy hitany tsy miangona mihitsy mahazava-dehibe ny atao hoe fanasan'ny tompo fa zava-dehibe zany Korintiana voalohany 5:4-5 ahoana ary noho izy raha miangona ianareo miangona misy te hira misy te hampianatra misy manana fanambarana misy manana fiteny tsy fantatra misy manana fandika-teny aoka ny zavatra rehetra atao fampandrosoana ny andehany miangona zany a dia mifampandrosoana ny sampino zay nanrenan'ny Kristiny fiangonana iangona any am-piangonana ny andehanany olona any am-piangonana nefa zao dia hivavaka fa tsy angona jereo tsara ny différence n'izany a tsy miteny akory hoe tsy mivavaka any am-piangonana oy vavaka any am-piangonana fa ny atao any am-piangonana dia miangona satria za mivavaka isan'andro za rery fa rehefa any am-piangonana dia miara mivavaka ampino fakazo ve tsika za mamaky baiboly isan'andro any an-tranoko isan'andro fa makany am-piangonana miara miainy tenin'Andriamanitra ampino misakafo rery isan'andro fa miara misakafo amin'ny raha lasy anabavy koa rehefa any am-piangonana zay le mazava-dehibe an'le izy fa tsy hoe any za rery any nefa ianao tsy mahavita akory rehefa tena ataony safy tsy mahavita akory ianao za mideran'Andriamanitra isan'andro fa mila makany am-piangonana miara midera amin'ny raha lasy anabavy fa zany ny atao any an-danitra fa raha makamo azy zany dia hovizany ianao any an-danitra dia hidina any amin'ny afo be leo an'ity fiderana lava miaraka amin'ny reti-pino rety aka dia ty dia efa manao entraînement fa ny zavatra mitranga zany amin'ity le hoe hivavaka ty a dia lasa religion le fiangonana lasa religion any am-piangonana vao mivavaka hitanareo rehefa miova religion fomban-drazana mba tsy ilazako hoe mpanompo sampy ny religion anao sy ny ray aman-dreninao taloha dia rehefa lasa kristianina ianao dia ahoana ny fiteniny azy lasa mivavaka ihany lasa mivavaka rehefa lasa kristianina religion zany vadika religion fotsiny dikan'izany ay misy paster anankiray izay converti izy dia nyresaka tamin'ny mamany zany ny retapo hoe converti ihanina converti ihanina tsy zay moa lazainy fa ozy izy hoe lasa mivavaka ihanina dia ozy izy le mamany anaka lasa mivavaka ahoana ianao mba nao vavaka kely aho enoko re ohatrany ahoza vavaka zany nilazany rehetra le vavaka religion le izy dia religion fotsiny sisany any am-piangonana satria tsy maintsy ao anatin'io religion io daholo ianao hoe silamo religion ny ray aman-dreninao dia silamo koa ianao zany dia religion ny atao hoe religion dia mitady sitraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fombafomba dia jereo fa inona ny atao any fomba any am-piangonana tsy fombafomba fotsiny tsisa fa tsy fombafomba ny atao any efa nyresantsika teto hoe ny fanahy masina mame ositranao fa mbola mila hosorana efa hitantsika teto hoe rehefa mino an' Jesosy Kristy maty no fahotanao ianao a voaozina zay rehetra miantona amin'ny azo ary Jesosy efa niantona tamin'ny azo dia zay fa tsy maintsy tapahana ny ozina rehefa any tsy maintsy asiana fombafomba
rehefa any ny fampaherezana dia ny tenin'Andriamanitra mampaherentsika fa tsy maintsy mbola manao asa sy fampaherezana rehefa any mialatsiny religion ny atao any am-piangonana ary tsy voaray ho isan'ny fiarahamonina ianao raha tsy ao anatin'ny religion ny fiarahamonina zany ny ataon'ny olona rehetra any am-piangonana dia tsisy le hoe olona manana fanahymasina mino an' Jesosy Kristy tsy critère tsotra zany hidirana membre fiangonana fa tafiditra membre daholo fiangonana daholo zao fa tritran'ny olona rehetra zao voalazako ihany le tenin'ny farany dia eto amin'izay tsika milaza lizy tsy any am-piangonana tompoko ny tadiavana an'Andriamanitra fa izandray zany misy robotra be mihitsy ngeto zao e tsy any am-piangonana no hitadiavana an'Andriamanitra Andriamanitra manerana an'izao tontolo zao fa ny olona efa nahita an'Andriamanitra no makany am-piangonana manomboka afaka azy ve tsika ny olona mahita an'Andriamanitra no makany am-piangonana miango na lepino manaiky an'i Jesosy Kristy io tompo sy mpamonjy fiainana zay no makany am-piangonana fa tsy nitsipino ny any am-piangonana zany a dia iangonana ny andehanana any irahako amin'ny rahalahiko sy anabaviko ary ilaiko zany zay ny andehanana any am-piangonana iarahana ampiny ny andehanana any am-piangonana fa tsy hany ny anaovana évangélisation édification ny atao any am-piangonana satria sampinony ao ary mila édification rehetra misy teny efa hainao fa ilainao maheno an'le izy miverina indray a mba hanampy anao satria mora manadinitsika mahasoantsika foana ny teny averina sany apôstôly toko faharoa andiny faharoambe efapolo hoe izy ireo dia nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly ny fiombonana ny famakinany mofo ary ny fivavahana zay no atao any maharitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly ny fiombonana ny famakina mofo ary fivavahana miaraka mihain'ny tenin'Andriamanitra miombona miaraka amin'ny rahalahy sy anabavy manao fanasan'ny tompo zay lazaiko aminareo fa voararan'ny lalàny eto Madagasikara sady tsy manaiky ny fiangonana ny tsy manaiky ny fanjakana raha fikambanana ianao na olona tsotra fotsiny ohatr'izao ianao no mandeha manao fanasan'ny tompo fa raha tsy membre amin'ny fiangonana ianao ka tsy manao fanasan'ny tompo mihitsy dia very zavatra be deaibe fa misy koa moa membre amin'ny fiangonana dia isaky lady voalohany manao fanasan'ny tompo fa tsisy azo mihitsy hoe ina dikan'io e ina mofo sy sotro vaikilitsy titatsirony akory iny andehanana any fa zava-dehibe zany zava-dehibe ny dikan'io mihevitra ny atao hoe fanasan'ny tompo dia ny fivavahana le lazaiko teo efa mivavaka any an-trano fa miaraka ampiny no ataoko any Korintiana voalohany toko faharika ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo rehefa roapolo rehefa miangona nareo dia tsy fihinanana amin'ny fanasan'ny tompo akory no ataonareo dia manke zavatra be dehibe ianao tovy amin'ny tsy miangona ihany zany efa tsy fantatrao ny dikany atao hoe fanasan'ny tompo fa any am-piangonana ihany no azo anaovana an'izany sy tokony anaovana an'izany lalàna mihitsy mametraka an'izany dikany tsy antsony tsy mino any am-piangonana Jesosy Kristy jereo tsara tsy niantsony tsy mino any am-piangonana Jesosy Kristy teo zao niteneny hoe raha ohatra ianao ka tsy mety mankatoa dia atao ohatra ny jetilisa sy mpamoretra dehors fa tsy hoe tsy mino rehetra zao alefa ao am-piangonana daholo bien sûr ny lalàna koa dia mametraka hoe tsy azo idino io varavara fiangonana io fa zay te hiditra mahazo miditra mahazo miditra daholo ny olona rehetra fa ny mpikambana amin'ny fiangonana dia nipino manana an' Jesosy Kristy io tompo sy mpamonjy azy any au moins samy teny an'izany zay ihany fa ny nataon'i Jesosy Kristy dia naniraka mpino ho any ivelan'ny fiangonana eo amin'izay izy tika zao manomboka afaka azo tsy any am-piangonana ny tadiavana an'Andriamanitra dia ianao mandeha ianao dia hitory filazantsara ianao dia inona ny ataonao tongava ty aminay jereo tsara ny fitenitsika tongava ty aminay fa ny fitenin'i Jesosy Kristy mandeha any ny mpino dia irano ho any ivelan'ny fiangonana hitory ny filazantsara io tsy niantsony tsy mpino ho any am-piangonana Jesosy Kristy fa naniraka mpino ho any ivelan'ny fiangonana raha te hitory ianao azahoentinao any am-piangonana ny tsy mpino édification ny any raha te hanao évangélisation ianao mandehana ny ivelan'ny fiangonana Luc 9 diny voalohany sy faharoa niantsony 12 lahy eo aminy Jesosy ka nanome azy hery sy fahefana androka demonia rehetra sy anasitrana aretina ary naniraka azy ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy na anasitrana amin'ny marary izy tsy niantsony olona izy fa naniraka andany mbola tsy mino Luc 10:1-3 taorian'izany dia nanindry ho lafa koa ny tompo 7 lahy
ka naniraka azy tsiroroy aloha azy any amin'ny tanàna sy ny toera rehetra zay nikasaina le mandehany indro ao maniraka anareo tahaka an'io reo voan'ny ambodi voaka tetory filazantsara tsy ao am-piangonana zany fa nivelany ny ao am-piangonana ny ondriny ao marika toko fahenina folo andininy fadimy folo hoy izy ta mandehanany am'izao tontolo zao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mandehana fa tsy hoe atsoy Matthieu 28:19 koa mandehana ianareo mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy rehefa lasa mpianatra izy dia atao batisa amin'izay zay nidirany membre mpianatra natao batisa olona efa converti natao batisa fa tsy manao batisa azy amin'ny anarany ray sy zanaka sy fanamatsy dia mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo zay ny ataony am-piangonana mampianatra ny efa mpianatra hitandrina ny andidina zay ilaina ny am-piangonana zay asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo azo hery ianareo amin'ny atoka fanamasina aminareo ka vavolombeloko any Jerosalema dia nen'olona moa zany ny anay Jerosalema ihany ny akonanay ihany zay sy ny akonanay ihany zay ny fiangonanay mamety zao tsy Jerosalema fa miveo makaiza makany any Jodea sy Samaria dia farany any afarany tany mandehana tsy any am-piangonana ny évangélisation fa raha tsy pino izy dia tokony atao tahaka ny jedilisa sy mpamoretra na pino ary izy fa tsy mitondra tena tahaka amin'ny pino dia atao tahaka ny jedilisa sy mpamoretra dia rehefa any ivelany ray izy dia mandeha mankany ianao mitory filazantsara aminy fa dia tsika raha hoe hitory filazantsara mba mivavahy dika mivavahy mandehana ny am-piangonana dia feno tsy izy ny fiangonana nefa fiangonana fitambarany pino nanaiky an'i Jesosy Kristy sy manana amin'ny fanahymasina dia satria tsy manao an'io asa io fiangonana tsy mandeha fa satria foana le hiaraka mahafinaritra ao dia zay ny misy ny fikambanana matetika no mandeha na œuvre missionnaire izy na ny fikambanana isan-karazany reny dia fa ny mahafikambanana fikambanana tsy mahafiangonana ny fikambanana dia zao ny fikambanana dia spécialisé ny asany ohatra hoe tanora dia ho an'ny tanora fotsiny dia zay tanora amin'ny makao fa raha ianao fa antitra be io makany amin'ny tanora dia tsy tamana ianao ary na ny tanora raha mbola misy samihafa raha ao amin'le ligina zay ko ohatra le tao Tananarivo dia misy ny tanora A dia misy ny tanora B fa raha zao ran'olona ohatr'izao ianao dia any amin'ny tanora B metimety aminao kokoa fa tsy metimety aminao any amin'ny tanora A zany ka satria zany ny fikambanana natao izany mihitsy le olona mitovitovy mifankaty reny ny miaraka dia ny ankizy koa dia club d'enfant miaraka ny mpianatra dia zany ny GBU ny campus dia ho an'ny mpianatra ihany ny azy rehefa tsy mpianatra tsony io dia lasa sakaiza dia misy koa ho an'ny mpivady fotsiny zany ny atao hoe fikambanana misy fikambanam-behivavy misy fikambanan-dehilahy fikambanan-behivavy tsisy lehilahy mihitsy fa fikambanan-dehilahy misy vehivavy tsy zany mahagaga fa ny fiangonana dia tsy fikambanana fa fiangonana ho an'ny rehetra ao daholo na ankizy na tanora na mpianatra na mpivady na gasy na vazana japonais zay olona manana an Jesosy Kristy sy manaiky azy ho tompo sy mpamonjy dia fiangonana daholo fa ny fikambanana tsy maintsy mizarazara ohatr'izao izy zay no mahafikambanana azy faharoa ny antony hidirana fiangonana dia ny fanahymasina mihitsy ny mandrafitra ny fiangonana fanahymasina mihitsy ny mandrafitra ny fiangonana dia ianao milaza tian'i Jesosy tia fanahymasina fa tsy tian'ilay fiangonana zay narafiny dia hitantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny orenany tamin'ny latsahan'ny fanahymasina tamin'ireo mpino voalohany fa zao ny fanahymasina sy ny teny dia tsy misaraka mihitsy io fa tenenina foana eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly satria zao Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo rehefa tonga fahamarinana dia tarika anareo amin'ny marina rehetra izy olona ny olona tarihan'ny fanahymasina tarika anareo amin'ny marina rehetra ina amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ny asa fanahymasina zany dia mitarika ny olona ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy hiteny amin'ny fahefany tenany izy fa inona izay reny ny olona zay ny avokoa tsy maintsy mandre tenin'Andriamanitra ianao zay vao afaka tarihan'ny fanan'Andriamanitra
zay reny nolazay avokoa ary zavatra ho azy va zambarany aminareo tiako mbola manao mafy an'izay jaona toko faefatra ambe folo andiny vadimy ambyroapolo sy fahenina ambyroapolo hoe izany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo fa mpananatra dia ny fanahy masina zay raha andray amin'ny anarako izy no ampianatra nareo zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo zavatra rehetra izay no lazaiko taminareo tsy maintsy misy nylazaina aloha fa inona ny ampatsiarovina eo raha tsy nandre akory ianao tsisy fanahy masina raha tsisy teny satria tsy nisy teny raha tsy misy fanahy tsy nisy ty tenin'Andriamanitra ty raha tsy mifanahy masina na nampanoratra an'ity zay nolazainy amin'ny petera faharotoko voalohany andiny faraka am'roapolo hoe fa tsy nisy faminaniana tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra nitenenan'ny olona araka ny tondran'ny fanahy masina azy io tenin'Andriamanitra zany a dia ny olona namamiteneny araka ny tondran'ny fanahy masina azy tsy misy teny raha tsisy fanahy fa tsy misy fanahy koa raha tsy misy teny dia hitantsika amin'ny jaona toko faefatra ambe folo sy jaona toko fa enina ambe folo teo tsy misaraka mihitsy ireo ka raha te ahalala ny tenin'Andriamanitra ianao dia mila fiangonana satria ny fanahy masina no nandrafitra an'io fiangonana io tamin'ny alalan'ny teniny io asan'ny apôstôly de 42 izy ireo dia nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly raha te ahazo tenin'Andriamanitra ianao dia mila fiangonana mila jerenao fotsiny hoe le fiangonana tokoa ve mitory tenin'Andriamanitra sa adiny rony ao a dia liturgie BDB a dia avy eo vaovao vola BDB a dia roapolo minitra ny tory teny ary amin'ny roapolo minitra tsy misy azonao mihitsy raha lasiarabavy ao amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra dia milaza tsy religion miovana amin'ny fiteny ary rehefa ny ampiangonana tsisy azo mihitsy nasaina manano discernement tsika mijery zany fa raha te azo fampianaran'ny apôstôly tsika dia mila miditra fiangonana satria ny fanahy masina ny mandrafitra an'io fa telo ny apôstôly koa ane ka mpikambana amin'ny fiangonana toerany dia ianao miseho amin'ilay noho ny apôstôly ianao zany miseho andraso fa tsy mahazo miteny anaram-piangonana noho ny papa ny apôstôly mpikambana amin'ny fiangonana toerany dia ozy ianao za tsy mila zany ok asan'ny apôstôly 11:25-26 dia lasa nakany Tarsius Barnabasy mba hitady Saoly rehefa nahitady izy dia nitondra azy nakany Antiokia ary niara-ny asa tao amin'ny fiangonana nandritra ny herintaona angarangidiny izy roalahy ka nampianatra ny olona maro ary tany Antiokia ny voalohany antsoina ny naram-pianatra hoe kristianina niara-ny asa tamin'ny fiangonana nandritry ny herintaona Paoly sy Barnabasy ara-mila an'izany fa ianao tsy mila mbola tsy mino asan'ny apôstôly toko fahatelo ambe folo andiny voalohany ary tao amin'ny fiangonana tany Antiokia dia nisy reto bando amin'nylay be reto nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy Simeona zay antsonako hoe Niger Loseo Kireniana Menaema zay nitezaina tamin'ny Herode niara-nitezaina tamin'ny Herode ampanapaka ary Saoly zany Barnabasy Saoly ty le ny olonolo izy amin'ny baibolinareo Menaema Loseo Niger zany mpikambana tao anaty fiangonana daholo tany Antiokia dia anao tsy ao anatiny Petera na Petera koa raha dia mpikambana amin'ny fiangonana Petera voalohany toko fadimy andiny voadimy koa ny amin'ny olona zay eo aminareo iza zay naman'ny olona ary vavolombely fijalian'ny Kristy sady mpiombola voninahitra efa aseho koa dia mananatra azy hoe hitanareo izy koa dia anisan'ny olona koa Petera dia toisantsika le izy hoe inona zavatra misy fa reto no mitranga ny ampiangonana mifanohatra amin'ny reto moa zany andraso ny ondrin'Andriamanitra zay andraikitrareo andraso izy tsy amin'ny fanerena fa antsitrapo araka an'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa tsy zany ny hitany amin'ny fiangonana maro saingy fiangonan-drazana moa izany dia efa tsy azo elana tsony tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny fizotom-panahy tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fianaran'ny ondry zany na Jauna koa ary Jauna apôstôly 1 Jean 2:19 avy teto amintsika ihany ny elan'ireo antikristy le nyresahany eto nefa tsy mba namatsika izy hitanareo teto amintsika izy fa tsy namatsika resaka fiangonana izy eto izy koa zany ao anatin'ny fiangonana fa raha toka namatsika izy dia nitoetra teto amintsika ihany kanefa niala izy mba aseho fa tsy namatsika izy rehetra izy mbola tsy malala hoe manao GSMMB azao kanefa niala izy mba aseho fa tsy namatsika izy hita najorona ara-pikambana ao anaty fiangonana dia ianao
lehibe noho ny apôstôly dia tsy mila fiangonana. Ny Hebreo 10:5 le nyresahana teo hoe aza mafoy ny fiarahantsika miangona, aza mafoy an'izany tahaka amin'ny fanao sasany. Ny fananara kosa maika satria hitanareo fa efa tombotra ny andro. Zay ny matery anaty hananatra atsika amin'io zavatra io. Faefatra, iverenantsika. Inona ny antony hidirana fiangonana ozy isika teo voalohany indrindra? Satria Jesosy Kristy mihitsy no nanorina ny fiangonana. Faharoa, fanahy masina mihitsy no mandrafitra ny fiangonana. Fahatelo, ny apôstôly koa dia mpikambana tao amin'ny fiangonana an-toerana. Dia ny fahaefatra, nanangana fiangonana koa ny apôstôly. Nanangana, tsy mpikambana fotsiny izy fa nanangana fiangonana, asany mihitsy zany. Iny lalovantsika vetivety fotsiny. Petera nitory tamin'ny Pentecôte dia iny le nitsangana le fiangonana voalohany, tonga dia 3,000 membre tao. Nanangana fiangonana voalohany Petera. Fa Paoly koa nanangana fiangonana betsaka. Hitantsika fiangonana nitsanga amin'ny Paoly Korinto, Eritaona sy tapany mihitsy izy tany. Ny Filipi, Tesalonika, i Galatia, Efesosy, reny fiangonana natsangan'ny apôstôly daholo. Dia adala mihitsy le Paoly manangana andreny fa tsisy ilaina n'le fiangonana antoerana zany. Ary nefa fanampiny ara reo nanoratany taratasy daholo. Taratasy soratany ho an'ireo ne ho ana fiangonana antoerany. Ho an'ny Galatiana, Korintiana no ny olana tany Korinto, Filipiana no ny Filipiana, Galatiana ho an'ny Galatiana, Efesosy ho an'ny Efesiana, Efesiana ho an'ny Efesosy. Ho an'ny fiangonana toerana daholo, aza mama. Asaiza? Safady, merci. Aza mamaky an'ireny rehefa tsy mila fiangonana toerana. Aza mamaky an'ireny. Fadimy, mila fiangonana tsika hitombona raha lazelabavy. Mila fiangonana tsika hitombona. Za milaza aminareo zao 10 ans après conversion zay vao niditra fiangonana. Matoa tery be milaza zany ampitika hatramin'ny pile mihitsy. Dia hitako ny fahavoazako. Raha tao anaty fiangonana zay 10 taona conversion 92 hatramin'ny 2002 dia mba tsy ohatr'izao fa mba efa mba lasa lavitra kokoa. Fa fantatro ny zavatra mankeko tao anatin'izany. Aza manao ohatranahy, aza manao ohatranahy. Fa mila fiangonana tsika hitombona. Jereo avy ne zavatra azonao amin'ny fiangonana Efesiana 4:1-12 ka hatramin'ny 7:12. Izy nanome sasany apôstôly, sasany mpaminany, sasany evanjelista, sasany mpiandry sy mpampianatra ao amin'ny fiangonana zany. Mba ho fanomanana ny olona masina ho amin'ny asa fanompona ho amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandrapatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe araka ny refiny lehibe ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza tsony sika ka ilangilany sy ampitambolomboleny rivotry ny fampianarana isan-karazany izay ataon'ny amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fitaka hitondrano amin'ny fahadisoana, fa mba hanaraka amin'ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Tsero contexte ny Efesiana 4:4 tsika dia miresaka fiangonana izy eo. Dia io fiangonana io izy nomena ny reto apôstôly, mpaminany, evanjelista, mpiandry, mpampianatra ireo. Raha jerentsika ny lazainy dia ohatr'izao ny lazainy hoe nomena Andriamanitra ny mpanompo ny fiangonana. Mba haninona? Ho fampitaovana ny olona masina. Zay. Fampitaovana mpino, zany ny ilana ny fiangonana. Misy fiangonana ohatr'izany. Fampitaovana mpino mba ho afaka hanao asa fanompona. Fa tsy manana asa fanompona ngeny olona tsy manam-piangonana ka afaka manao zany nefa zany ny antsonanao. Hanao asa fanompona. Ampandroso ny tenan'i Kristy le fiangonana io zany dia ianao koa nantsona ampandroso ny tenan'i Kristy io fa mila ampitaovana ianao amin'izay zavatra izay. Iray amin'ny finoana. Ny atao hoe miray amin'ny finoana dia tsy hoe lasa fiangonana ray miaraka daholo akory. Fa rehefa manana firaisana amin'Andriamanitra ianao dia manana firaisana amin'ny rahalahy koa. Ny finoana eto dia le firaisana amin'ny Kristy. Ahalala tsara ny zanak'Andriamanitra any am-piangonana ianao afaka mahalala tsara ny zanak'Andriamanitra. Dia lasa ho lehilahy lehibe matrahatra ny ohatry ny fahafenoany Kristy dia tsy mora voafitaka. Tsy ilagilana sy ampitambolomboleny rivotra isan-karazany dia niteniny ary dia lasa makany iray, niteniny ary dia lasa makany iray, tabatabany ary dia lasa makany iray, tabataba faly dia lasa makany iray. Firy ianao raha zany ny ataonao. Fa raha manam-piangonana ianao dia tsy petraka tsara, tsy mora voafitaka intsony.
dia manaraka ny marina ny fitiavana. Le efesiana toko faefatra zay 15 ihany inge fa averiko fotsiny fa mivaiko fotsiny fomba filaza azy sy fitanisana azy dia lasa ohatra ny azonareo le izy rehefa mamaky dia ohatra ny tsy azo le izy. Ka io baiboly io zany everinareo tsika masina loatra dia tsy miteny amintsika io fa io rehefa raisinao bandy akamo io dia miteny tsara io dia azonao ny tia lazainy. Zao zany le firaisana amin'ny finoana ohatr'izao zafady fa mandeha akaingana kely satria io efesiana toko faefatra 11-15 fotsiny ny ataonao dia fa io izy rehetra. Ny firaisana amin'ny finoana dia ohatr'izao raha eto Jesosy Kristy ty ambony ty dia ty za dia ty ny mpino hafa dia zao rehefa manana firaisana amin'ny Kristy dia ty mpino hafa ty koa manana firaisana amin'ny Kristy dia manana firaisana ho azy zay rehefa avy eo zany io. Fa za tsy manana firaisana amin'ny Kristy fa manana firaisana amin'ny fiangonako dia tonga dia alako le fiangonana hafa rehefa avy eo, le olona tsy eo amin'ny fiangonana hafa rehefa avy eo. Tsy zay le hoe iray amin'ny finoana malala tsara ny zanak'Andriamanitra dia le ala lehibe tahaka ny Kristy tsy mora voafitaka fa manaraka amin'ny marina amin'ny fitiavana. Mila fiangonana tsika itombonana satria ao amin'ny fiangonana ihany no ahitantsika ny fampianaran'ny apôstôly, ny fiombonana, ny famakiana mofo ary ny fivavahana fiarahampino manao an'izay. Ny fiangonana zany dia toerana ianarantsika tenin'Andriamanitra, fampianaran'ny apôstôly zay. Eo fotsiny ianao mahita raha mbola religion le fiangonanao dia tsy zay no hitanao any. Fa natao ianarana tenin'Andriamanitra ny fiangonana. Dia natao ampiarana fitiavana ihany koa fiangonana io le fiombonana. Dia andraso amin'izay asehoko anareo mahasamihafa ny fiangonana sy ny fikambanana. Satria ny fikambanana olona mitoviny ao dia mora mifankatia be satria mitovy aminao iny olona iny. Fa ao amin'ny fiangonana misy karazan'olona. Misy manam-pahaizana be ao dia misy findrana be. Misy lehilahy dia misy vehivavy, misy mpanan-karena ao dia misy mahantra, misy ina koa karazan'olona be dia be. Enao le bandy kely manao teknôlôjia mandeha be fa misy raha matoa be na ny kopikole ara-tsy hainy mandreraka le fa natao ianarana amin'ity ny fiangonana tompo. Tsy afaka mianatra an'izany ianao raha olona mitovy aminao foana no miaraka aminao isan'andro. Tsy afaka mianatra an'izany ianao hoe ahoana ny afahako misupporter an'ity raha fotsy ty. Io sarotra kokoa zany ny mity olona tsy mitovy amin'ny tena fa any fikambanana izy mora kokoa. Ary ny olona tamanany fikambanana miditra fiangonana dia mandalo saoka foana. Mandalo saoka foana sao ve ny aty am-piangonana? Tsy mahatamana raha izao fa zay mihitsy ny ampianarana anao zay le karazan'olona tsy mitovy aminao io zay mihitsy ny ampianarana anao. Dia any ny tanandreto Matteo 18 le efa nataontsika teo natao ifampitaizaina ny fiangonana. Rehefa misy manao tsy mety ianao dia misy olona miresaka aminao manokana mitondra le izy eo amin'ny fiangonana. Natao ifampitaizaina le izy. Rehefa tsy mihaino an'ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana ozy izy. Mila ny fiangonantsika hitombona fa mila anao koa ny fiangonana. Mila anao koa ny fiangonana. Ianao lay mahay be io, le tsara be io ka tsy mila fiangonana dia mila anao ny fiangonana. 1 Corinthiens 12:7 samy nomena fanomezana maneho ny fanahy masina ny olona tsirairay ho fanasoavana ny daholo be. Natao ino ny fanahy masina anao io? Atao hitarika anao amin'ny tsara fotsiny? No, natao hanome anao fanomezam-pahasoavana io mba ho fanasoavana ny daholo be ny olona ao am-piangonana. Mila mampiasa ny fanomezam-pahasoavana any am-piangonana ianao mba hahasoany daholo be, hahasoany be sy ny maro. Tsy ny pastera ihany zany natao hiasa ao am-piangonana. Tsy norma mihitsy ny fiangonana hoe pastera ihany miasa ao. Sisan'izay tonga dia mipetraka mitsangana mandorakitra dia lasa mivoaka. Tsy zany ny atao hoe fiangonana fa toerana hanompoana ampiasana ny fanomezam-pahasoavana ny fiangonana ianarana tenin'Andriamanitra. Io natao ampiasa ny fanomezam-pahasoavana tsirairay. Ary any am-piangonana ihany ianao ny afaka manao an'izany. Raha tsy manam-piangonana ianao dia asitrika ao io dia hiteny ny tompo hoe any ivelany. Fa raha mampiasa fanomezam-pahasoavana ianao dia hoe tsara zany mpanompo tsara sady mahasoa atoko tamin'ny kely ianao dia tendreko mpanapaka ny be.
Ianao no andrasana anarina ny fiangonanao, ianao milaza io fo ny hitanao zany rehefa tsy membre fiangonana ianao dia ina foana ny hitanao le lafy ratsiny ao amin'ny fiangonana foana. Fiangonana ty avaty zao midira aho dia ataovy an'le tsara. Ampialy le tenin'Andriamanitra efa mivakianao rery manokana hatramin'izay ireny. Natao anarina ny fiangonanao ianao. Fa eritrereto raha fiangonana tenan'ny Kristy, dia ianao zany ty tanany ity, dia ianao tsy miasa, dia boritanana zany Kristy. Satria ianao tsy miasa, tsy manao an'le izy ao. Lasa clémaina ny tenan'ny Kristy raha ohatra ianao ka tsy miasa ao am-piangonana. Fa ny fikambanana natao hiara-iasa amin'ny fiangonana, izy spécialisé fotsiny amin'ny ankizy, fa mila miaraka mifandray amin'ny olodehibe sy ny antitra sy ny ohatr'izany ihany koa ny olona any amin'ny fikambanana. Natao hiara-iasa amin'ny fiangonana izy. 1 Corinthiens 14:12 kelikely sisa. Jereo ika mazava-dehibe any tiry zareo e. Dao raha antsika mamaky tena dia tsy fanao ary zany. 1 Corinthiens 14:12 isa roa telo. Anao zany. Ianao milaza ty zavatra ny ano le spirituel ihany fa tsy mirarahandreo fiangonandreo. Raha fatra-paniry zavatra spirituel ianao a, dia izay hampandroso ny fiangonana ny tadiavo indrindra. Mila fiangonana ianao androso, fa mila anao koa fiangonana androso. Mifampandroso tsika, mifampitombo, mifanampy, mifananatra. Izay mifa rehetrarehetra zany ny ilaina ao am-piangonana, na tsy mitovy ary. Filipianina 2:4-5 dia zao hoe: aza dia samy mihevitra ny soa ho an'ny tenany ihany fa no an'ny namana koa. Tsy le mahatsara anao ihany ny jerenao, jereo koa izay mahatsara ny namana. Mila anao mpino hafa ny am-piangonana. Fa jereo tena fiangonana ve? Le fiangonana misy anao sa religion andrazanareo fotsiny io. Ny religion tsy isy akifidy zany, fa zay andadasineny dia tsy maintsy anao. Fa ny fiangonana dia natao hifidy ianao hijery hoe misy tenin'Andriamanitra ve ato, afaka ampiasaiko mifamezam-pahasoavako ve ato, afaka mifampizara ve ato, mpino daholo ve ireo, ny akamaroan'ireo au moins araka voalazan'ny soratra masina. Dao ary verelantsika inona ny antony hidirana fiangonana voalohany? Satria Jesosy Kristy mihitsy nanorina ny fiangonana. Faharoa, ny fanahy masina mihitsy no mandrafitra ny fiangonana. Fahatelo, ny apôstôly dia mpikambana amin'ny fiangonana an-toerana. Faefatra, nanangana fiangonana ihany koa ny apôstôly. Fadimy, mila fiangonantsika hitomboantsika. Ary fahenina, mila anao koa ny fiangonana. Mila anao koa ny fiangonana. Amin'ny 12 raha marina izao, fantatrao ve mpiara-miangona aminao aloha? Tsy manana fiobonana amin'ireo ianao, nefa natao iombona sy hifankatiana ireo. Raha tsy fantatrao koa ry mpiara-miangona aminao. Fa ny ataonao dia rehefa mivavaka le ady, dia tonga ao ianao, dia mipetraka, mitsangana, mipetraka, mihira, miondrika, mikipy, dia mitsangana, dia lasa mandorakitra, dia lasa mivoaka. Tsy hitanao kory ny akaiky sy ny havanana. Ny hafan'ireo moa lazao ny akaikinao ta iny Jesosy ianao. Moa efa misy izay ianao. Fa tsy artificiel loatra zany le izy, fa tokony raha lanao sy anabavinao ny ao amin'ny fiangonana. Fantatrao ireo, resaka aminao ireo, ifampizaranao amin'ny mavesatra ireo, mifanampy aminao ireo. Manahoana ny fiangonanao? Fantatrao ve mpiara-miangona aminao? Dia avy eo, maro anisa ve ny mpino ao? Tena fiangonan'ny mpino ve fiangonanao sa fiangonan'izao fatritran'olona rehetra izao? Satria izay ny nanorenan'i Jesosy Kristy azy ho an'ny mpino. Maro anisa ve ny mpino ao? Fahatelo, afaka mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavanao ve ianao amin'ny fiangonana io? Sa ianao tsy nanao mihitsy hatramin'izay, tsy nihetsika mihitsy. Atomboy amin'ny fibatana seza sy ny famafana trano aloha dia hitanao izy avy eo. Fa mila mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavanao ianao. Faefatra, manahoana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana io? Tiako tena zava-dehibe a. Manahoana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana io?
le izy ve sola scriptura efa natao fanao eto fono zany dia averiko ihany ndikany hoe sola scriptura dia ohatra zao hoe ny tenin'Andriamanitra ihany ny fahefana fara tapon'indrao lasa ndray zafady tompoka fa mila vaovao ty rasy fa soloantsika ty rehefa lehibe manam-bola tenin'Andriamanitra ve ny faratampony eo amin'ny fotom-pampianarana sy ny amin'ny fiainana kristianina. C'est l'autorité suprême sur la doctrine et la vie chrétienne. Zany veny eo sa volany eo dia mandeha foana ny ezaka carreau, ezaka marbre, ezaka fanitarana, ezaka tafo, ezaka trano vady-piangonana, ezaka zao any fotsiny be dia be fa raha vao ezaka fitoriana amin'ny filazantsara eo ianao ny raisiny so dia toerana ivavahana fotsiny ny fiangonanao eo tsisy hivavaka mihitsy ny olona rehetra raha tsy ao ary natao hoe vavaka dia mikipy raha lasy anabavy zava-dehibe ny fiangonana satria kristina nanorina azy a betsaka ny tenin'Andriamanitra tsy taterantsika rehefa tsy ao anaty fiangonantsika betsaka ny tsy tateraka akoatrany hoe tsy hay toa dia tsy vitanao manatanteraka azy rehefa tsy ao anaty fiangonana ianao ao fiangonana ihany afanao manatanteraka azy inona zany efa nresantsika teo izy fa mety mbola ataontsika manaraka ihany koa zany marina fa tsy mahavery ny famonjeny zany saingy zao miena be ny fandrosoanao raha tokony efa androso lasa lavitra ianao dia tsy lasa mbola tsy mety mihitsy ny kristianina Robinson Crusoe tsara raha irery ny kristianina marina zany dikan'iny tsy lehilahy ihany ny dikan'iny fa ny olona mihitsy ny olon'Andriamanitra mampiena ny fandrosoanao ny tsy fanananao fiangonana fa mampiena ny fitahiana be dia be zay tokony ho azonao amin'ny raha lasa ainabavy tokony azonao amin'ny tenin'Andriamanitra tokony azonao amin'ny fiombonana ampiny dia tsy ampy zany rehetrarehetra zany nefany a te hanome antsika an'izany ny tompo fa ao anaty fiangonana ny hanomezany an'izany atsika ao anaty fiangonana ny hanomezany tompo atsika an'izany fitahiana be dia be zany tsy voatery azonao daholo ny teneniko dia afaka mametraka fanontaniana tsy voatery ekenao daholo ny zavatra teneniko teo dia afaka manao fanamariana ary tsy ampy tena tsy ampy dia afaka manao fanampin-kevitra